Ny fanatitra sy ny fanahy masina izay loha hevitra izay no anasako anao indray amin'ity androany ity anasanao ampitiavana. Miaraba antsika tsirairay avy tafahoana somatsara arabaina ireo efa zatra tamin'ny fiarahana rehetra mangasitraka arabaina ihany koa nefa ireo izay vao sambany vao mba tafaraka amin'izao fandarana izao faly izahay mandray anao ary irinay mba hitoy izany ary aharitra hatramin'ny farany amin'ny fiarahamandinika ka hita samy ahita ny fitahin'ny tompontsika ao anatin'izao fiarahamandinika ny tenin'Andriamanitra izao tonona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny tompo andeha ary araka hivavaka isika raha nomboka ity dinidinika ity. Ray malala any an-danitro, misaotra anao indray izahay noho ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitahinao rehetra satria resy lahatra izahay fa ny famondram-ponao no tsy nalandritranay ary ny fahasoavanao mbola matoy izao anay. Ankehitriny raha andinika ny teninao izahay dia mangataka ny fanadiovanao anay ka amelanao ny tsy fahatanterahanay rehetra. Ary mangataka ihany koa izahay ny fanena masina mba aharotsaka ao am-ponay, ampianatra anay, ampitoetra ary ahatonga anay anao fanandramana eo amin'ny fiarahana aminao mandrakariva. Apetraka am-pelatananao ohatry fotoana izao mba hitondra soa sy fitahinao an-tsirairay avy noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ny fanatitra sy ny fanahy masina. Mialohan'izay nefa dia andeha mba jerevantsika hanomboka izatra tsikelikely tsika ny amin'ilay andinina tao tadina omaly sika dia nanomboka an'izany ary androany dia mbola afaka mijery tsy moramora ihany sika fa dia mizara tsikelikely ihany. Ny Exodus toko faha-efapolo ka ny andininy faha-efatra amby telopolo sy ny andininy faha-valo amby telopolo. Zao no voalaza ilay teny. Ary ny rao na nanarona ny tranon'ilay fihaonana ary ny voninahitra Jehova nameno ny taberna kely. Fa ny raon'i Jehova dia teo ambonin'ny taberna kely noho ny andro ary nisy afo teo aminy noho ny alina teo mason'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra. Misaotra antsika rehetra tamin'ny fiezahana amin'izany andinina tao tadina izany. Androany dia hiresaka antsika ny amin'ny fanatitra sy ny fanahy masina izay hitantsika eo amin'ny boky Exodus toko faha-dimy amby telopolo ka manomboka amin'ny andininy faha-efatra. Fantatsika tsara fa rehefa avy nampatsiahy Andriamanitra ny amin'ny hoe ny sabata resantsika omaly ka hoe tokony hitsahatra rehefa sabata izay mifandray indrindra ao amin'ny fitoerana masina dia niteny tamin'ny zanak'Israely amin'izay Mosesy ny amin'izay tokony atao rehetra. Amin'ny andininy faha-efatra dia hoe ny tenin'Andriamanitra ary Mosesy niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe izao ny teny izay no andidin'i Jehova. Jehova zany no miteny eto tamin'ny alalan'i Mosesy manao hoe manalao aminareo fanatitra ho an'i Jehova izay rehetra amporisihany fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehova dia volamena sy volafotsy sy varahana ary manga sy volomparasy ny mena sy ny lokon'ny fotsy madinika ary ny volonosy sy ny manaraka rehetra. Satria nazaritranga ho tanterahana ny fanaovana ny fitoerana masina ny taberna kely. Ny mpiara-midinika namana amin'io andininy io ka hatramin'ny andininy toko fahina amby telopolo dia nila akora maro samihafa, akora sarobidy isan-karazany ny fanorenana ny taberna kely. Ary nilaina ihany koa mba omena amin'ny fahalalan-tanana izay hoe izay namporisihany fony izany hoe amin'ny fahalalan-tanana fanomezana vokatry ny fo nomena an-tsitrapo omena mpifaliana volamena, volafotsy, varahana ny azo akasiasy, menaka oliva, ny zava-manitra, zavatra maro samihafa izay sarobidy dia niteny Mosesy hoe moento aoka samy anao arak'izay nin'ny fonony tsirairay avy. Tao ihany koa no nasaina anao ny asa tanana maimaimpona izany hoe nasaina ihany koa izy ireo hanao asa toy ny hoe fanaovana fanaka tao amin'izany fitoerana izany, nisy notefena araka ny fahaiza-manao ny tsirairay avy toy ny zava-kanto mihitsy izany feno fitandremana teo amin'ny ilay ny fanaka samihafa
teo ny mpanjaitra nanjaitra ny akanjony mpisorona sy ny mpisorona be. Mahafinaritra zany zavatra nitranga zany tena atao tamin'ny fahitsiana, atao tamin'ny fitandremana tanteraka. Ny akanjo moa dia nozairina araka ny tena izy satria feno tsipirian-javatra, misy sarotratra ny akanjo mpisorona be, nasiana mama teo andohany ka dia nasaina nanatitra akora sarobidy ho amin'ny fanatanterahana zany rehetrarehetra zany reto vahoakan'Andriamanitra. Dia zavatra nafinaritra nefa fitahiana lehibe no narotsak'Andriamanitra tamin'ny Israelita. Fantatsika tsara fa raha vao niala tany Egipta izy ireo dia nasain'Andriamanitra nangataka ny volamena, zavatsarobidy tamin'ireo Egiptiana, dia noho ny fitahian'Andriamanitra dia nomeny. Tsy hoe akory apetraka eny amin'ny vatana izany, na apetraka eny amin'ny sofina izany, fa tonga ny fotoana eto ankehitriny aika ilay izy entina anatanterahana ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fanaovana an'ireto fanaka amin'ny fitoerana masina ireto. Hatrany am-piangana dia izany ny fitahiana lehibe izany nomen'Andriamanitra zanak'Israely nivoaka avy teo amin'ny tany Egipta. Izy tonga ny fotoana izay andorana izy ireo ny fanatim-pisaorana noho ny fitondran'Andriamanitra, ny tantanan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny lalana ny ala avy any Egipta iny. Dia zavatra nafinaritra dia izao amin'ny Exodosy 4:1 ka ny 5. Izao no voalaza ny teny. Ka niteny tamin'i Mosesy, izao no voalaza amin'ny 5 azafady. Ary izy ireo nandray tamin'i Mosesy ny fanatitra rehetra izay nateriny zanak'Israely hanaovana ny asa tamin'ny fanompoana amin'ny fitoerana masina. Ary ny olona mbola nitondra fanatitra sitrapo isa-maraina ihany eo Mosesy. Dia nanatona ny olon-keny rehetra izay nanao ny asa rehetra tamin'ny fitoerana masina, samy niala tamin'ny asany izay nataony avy. Ka niteny tamin'i Mosesy hoe ny olona nitondra mihoatra lavitra noho izay havita ny fanompoana amin'ny asa nandidian'i Jehovah atao. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny toby rehetra manao hoe aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra amin'ny fitoerana masina ianareo nalàna vavy. Dia izany nampitsahatra ny olona tsy hanatitra intsony. Ary mpiara-midinika namana, mahafinaritra ny zavatra nitranga. Fa hitantsika teto zany fa nanolotra tamin'ny mpifaliana sy fahalalatana ny olona rehefa nanao antso Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy. Manahoana miampoko amin'izao fotoana izao? Manahoana mba fahalalatana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ankehitriny? Fa ny olona dia mitondra mihoatra lavitra noho izay havitana ny fanompoana tamin'izany fotoana izany. Ka dia teny Mosesy manao aok'izay, ampy izay zavatra nateriny rehetra izany. Mandra-paoviana, roviana mba hiteny ny mpitantana amin'izao fotoana izao manao aok'izay. Ary mpiara-midinika namana, samy nanao tamin'ny fahalalatana sy tamin'ny kafaliana reto olona reto. Eo ihany koa ny fitaren'ny fanahy masina. Ny fanahy masina mihitsy ange zany no nanampy an'ireto olona reto, tahaka ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ny Bezalila sy Oliaba, ifandiniantsika tamin'ny lasana izany. Fa reto olona reto dia nofenon'Andriamanitra ny fanahy miaraka amin'ireo olona sasany izay natanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Ary mpiara-midinika, zava-dehibe zany ary mifandray ny fanomezana ny fanahy masina, ny fahaiza-manao, ny talenta samihafa, ny fahalalantanana, tena mifameno eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany dia ho fampandrosoana ny asa mba hatanteraka ny iraka nampanaovin'Andriamanitra. Andriamanitra no manome ny hery ny mpanarady azy hanatrarana ny tanjona sy hanaovana ny asa ho vita araka ny tokony misy. Ary mpiara-midinika, entam-pamaranana dia te hitarika ny saintsika tsirairay avy. Mbola miantso Andriamanitra, mbola tsy vita ny asa ankehitriny. Omeo izay azonao omena, omeo ilay sarobidy any aminao, ary aoka ny fanahy masin'Andriamanitra no hitarika anao amin'izany rehetrarehetra izany. Ary rehefa manao an'izany tsika tsirairay avy, ho vita ny asa, ho vita ny asa amin'izay fotoana izany. Ny tompony hombanao, hanome ny fahendrenanao, ka isika rehetrarehetra dia samy hanome mihoatra noho izay nangatan'Andriamanitra aza. Tompony hanome anao izany fahendrena izany
andeha hiaraka hivavaka isika. Raha io misaotra anao zay no mitaridalana zay nomenao anay, ka nomenao anay ny leson'ireo vahoaka tany aloha tany, ka nanome tamin'ny mpifaliana ankitsipo, nasehon'izy ireo ny fahalalan-tanana, ary hita ihany koa ny asan'ny fanahy masina teo amin'ny fanaovana ny asanao. Andriamanitro, ampio zahay mba hanana zany toe-tsaina feno fifaliana manolotra ho anao izany, ary mangataka isan'andro isan'andro zahay ny faneno masina mba hiara-hiasa aminay. Dia mitantana anay androany, mitahianay tsirairay avy, ny vavaka tononona sagnatana amin'ara Jesosy. Amen.